araky ny efa fantatsika dia mizara ho dingana maromaro ny zotram-pifidianana. Voalohany a fepitaona mialohan'ny fifidianana, faharoa fepitao-pifidianana, fahatelo androm-pifidianana, ary ny fahaefatra fepitaona ao aorianan'ny fifidianana. Ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fepitaona mialohan'ny fifidianana. Andraikitra telo lehibe no mivesatra amin'ny fehesenia mandritra n'io vanim-potoana io. Ny voalohany ny fanamafisana ny traikefan'ireo mpikambana sy ireo mpiara-miombonatoka. Ny faharoa fanatsarana ny lisy-pifidianana, ary ny fahatelo fanitsina ny lalam-pifidianana. Mikasika io teboka fahatelo io ny fanambarana izay ataona eto androany. Efa ho heritaona izao ny senino ny heritreritra sy ny asa mikasika ny fanitsina ny lalam-pifidianana. Dingana telo no lalovana mikasika izany. Voalohany fakakevitra tamin'ireo mpiara-miombonatoka rehetra, fiarahamonim-pirenena, mpanao politika, ny sampan-draharaha mahakitika ny fifidianana. Ny faharoa nandrindra sy nandrafitra ilay boky mirakitra mipaika nasionaly ho fanitsina ny lalam-pifidianana. Ny fahatelo fametrahana ilay komity heritreritra mikasika ny fanomezana tolo-kevitra ho fanitsina ny lalam-pifidianana. Na vita ny adidiny atsakany sy andavany ary komity io, ka efa nalefany any amin'Andriamatoa Pré-Ministra tamin'ny 7 ny volana Jona lasa teo ny vokatry ny asany. Miaraka amin'izay moa zany dia vita ny anjara adidin'ny seny mikasika ny fanitsina ny lalam-pifidianana. Io rakotsoratra io moa dia azontsika jerena ao amin'ny site web ny seny www.seni-madagascar.mg. Amin'ny ankapobeny dia reto manaraka reto ny tolo-kevitra heverin'ny seny fa ho fanitsina ny lalam-pifidianana. Voalohany, mba ho fiantohana ny mangarahara dia apetraka farany izay aloha indrindra ireo mpikambana tsy maharitra solotenan'ireo kandida anatrika sy anara-maso ny asa eo anivon'ny seny. Faharoa, alalahana ny fahefan'ny seny ho tonga hatrany amin'ny famaritana ny datim-pifidianana hatrany amin'ny fanainganana ny mpifidy azy. Fahatelo, omena fahaleovan-tena tanteraka ara-bola ny seny. Faefatra, amafisina tanteraka amin'ny alalan'ny lalàna velona ny tsy fitany lany ny fanjakana. Fahadimy, arindra sy ferana ny fandaniana mandritra ny fampelezan-kevitra. Fahenina, amafisina ny mangarahara mikasika ny bilita-tokana amin'ny fanisina fanamariana isaky ny birao-pifidianana sy toromarika mazava mikasika amin'ny famenona azy. Fahafito, amafisina ihany koa ny fahampahafantarana ny voka-pifidianana isaky ny birao-pifidianana ary atsaraina ny fiatohana ny mangarahara eo amin'ny fampitana ny voka-pifidianana mamonjy ny distrika. Ampahany izay heverina fa mampivesa-danja amin'ireo tolo-kevitra ihany ireo ny tany saina ireo, fa raha te hafantatra ny votoatiny isika dia jereo araka ny voalaza teo ny site web ny seny. Ny tanjona tiana tongavana amin'izany rehetra izany moa dia toe-javatra anankiroa. Voalohany, mba ho fantatra sy hazava amin'ny be sy ny maro ny lalam-pifidianana. Ny faharoa, mba hiverina ny fitokisan'ny be sy ny maro eo amin'ny fitantanana ny zotram-pifidianana. Ho famaranana ary dia misarika ny sain'ireo tompon'andraikitra izahay eo amin'ny mehana sy eo amin'ny mahasarobidy ny fangaraharany ny lalam-pifidianana. Raha mazava, madio ary mangarahara ny lalam-pifidianana dia miteraka fitokisan'ny mpiantsehatra rehetra zany ary mitarika fanekeny ny be sy ny maro ny voka-pifidianana.
mitady zany ny firenetsika am'izao fotoana izao ka aokotsika mba samy ho tompona andraikitra. Saotra tompoko.